Salama daholo eo, androany isika dia ndao raha hiresadresaka mahakasika ny raharahany mpivady. Ahoana ny ataon'ny mpivady raha te ho lasa lavitra amin'ny fiarahan'izy ireo sy eo amin'ny tokantrano izay imatimatesan'izy ireo izay. Ary inona no lesoka izay mahatonga ny mpivady no tsy lasa lavitra na amin'ny fiarahana izany na amin'ny fiainana. Io no fakafakaintsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia aza dino ny manaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ihany koa ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona nandreny hevitra rehetra nafantsika video manaraka eo. Aza dino toraka izany ny milaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany. Ndao ary. Tsy vitsy amintsika no manana olana eo amin'ny resaka tokantrano na ihany koa amin'ny fiarahana amin'ny olon-tiny. Ary maro ny maminavina sy mamisavisa ny tanjona lavitra be kinanjo nefa dia toy ny rano nararaka amin'ny lamosingisy izany fa tsy tonga makaiza akory dia rava ho azy na ny fiarahana izany na ny tanjona izay tiana ho tratrarina tsy tratra. Ary misy aza ny sasany dia faly ny hanome tsy ny hafa foana rehefa misy ny olana eo amin'izy sy ny olon-tiny izay satria mihevitra izy fa ireo olona manodidina azy no mahatonga azy ireo no tsy lasa lavitra na amin'ny tanjona izay tian'izy ireo atao na amin'ny fiarahan'izy ireo. Nefa tsy dia izany loatra ny zavatra tena misy marina ambadika ireny zavatra ireny fa io dia ny toe-tsaina sy ny fomba izay amam-panaon'izy ireo ihany no mahatonga azy ireo no ho lasa lavitra na ihany koa tsy lasa lavitra. Eo ihany koa ny tadinokanga izay tsy mitovy, indraindray dia miteraka olana lehibe ary lasa manimba zavatra marobe eo amin'ny fiarahana na ny mpisipa izany na ny mpivady, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fiarena sy ny maro hafa. Araka izany ara dia ahoana ny fomba atao raha toa ka te ho lasa lavitra ny mpivady. Tsara aloha ny manamarika aty am-piandohana fa raha ny mpivady tsy miray hevitra dia tsy ho lasa lavitra izany mihitsy. Ninona ny atao ary naiza ny toerana aleha. Raha te hampivoatra haingana ny fiainanareo ianareo dia mahaiza miray hina. Tsy misy dikany ny ezaka ataony iray raha ohatra ka ny ankilany manao kilavaka. Na hiezaka hitsitsy aza ianao ka ny vadinao miezaka mandany dia tsy misy dikany fa ohatra ny ianao manivana rano amin'ny pasoara ihany io. Lany fotoana sy hery fotsiny eo ianao amin'izay fotoana izay. Ary miezah mba hampitovy fahalalana satria anisany miteraka olana be tsy hampivoatra anareo koa izany. Ka mba ampitovio ny niveau anareo dia izao no ataonareo. Ny voalohany dia mifampizara. Ahoana moa ny atao hoe mifampizara? Raha misy ny zavatra hainy iray dia mba mizara sy miady hevitra kely mampitatra ny atidohany iray. Izay ny atao hoe mifampizara. Amizay mantsy mba samby mahalala ny andaniny sy ny ankilany. Ny faharoa dia identifia izy raha mahita zavatra tsara vakina ao amin'ny tambazotra ianao. Aza tazomina ho anao irery fa mba tarito koa izy mba ahita na hanaraka na page tianao arahana izany na ihany koa ny chaîne sy ny maro hafa toy izao ataontsika izao. Tokony identifienao kely izy amin'izay mba hampisokatra kely azy indray. Fahatelo, miaraha mba mamonjy séminaire na conférence na manao formation izany. Tandremoka hitra ka manao hoe izaho ihany no manao dia aveo mizara aminy. Tsara izay fa miditra kokoa aminy raha olona no mampita azy ka aza misalasala mba miaraka mamonjy ireny formation mahasoa ireny fa tsy handeha restaurant foana vao miaraka. Ary ny fahefatra, miaraha mba manangana zavatra miaraka. Ahoana moa ny atao hoe manangana zavatra miaraka? Ny fananganana zavatra miaraka dia mety ahatonga anareo roa hiaraka ifehtena ary mampiakatra ny firaisakinanareo kokoa amin'izay fotoana izay satria izay zavatra ajoro dia zavatra niarahana avokoa fa tsy misy hoe anao ihany iny na ihany koa anahirery ihany. Amizay manko tena mifandray sy mifanohana ianareo amin'izay fotoana izay hany ka lasa miady ho azy eny ny tadinokanga. Ka tiako ny mizarazara sy mampafantatra anazy ity ho antsika rehetra
sao dia mba hahasoa ihany fa anjaranao sisa no mitazona ho anao irery ity fampianarana ity na hizara amin'ny olona ankaiky anao io. Fa tadidio ity zavatra ho lazaiko ity, tokony vetivety ianareo dia tafita amin'ny tanjonareo raha miray hina sy miezaka ianareo roa. Ary matetika ao an-tokantrano dia misy ny anankiray somary masitsika ary ny anankiray somary toa tsotratsotra izay. Nefa matoa ny olona roa lasa mpivady dia misy foana ny zavatra itovizan'izy ireo. Ary aza atao sakana hampandroso ny tokantranonareo sy ny fiainanareo ny tsy fitiavan'ny havambady ianareo satria zavatra tsy maintsy misy foana izany ao anatin'ny tokantrano. Ka ireny rehetra ireny tsy natao sakana hampandrosoana ny fiainana fa ny tanjona no tratrarina fa ny havana izany dia manaraka ho azy eny foana. Ekeko fa tsara ny tiankavana fa tadidio anefa ny fahamatoanao zay no tiankavana diso tafahoatra na koa lazain'izy ireo fa tsotra dia ao raha mety ianao zay no azon'izy ireo araraotina amin'izay tia nanaovana azy. Ary mety ihany koa anao tia manolotolotra azy ka iny anao vao tena havany satria misy ny fitenenana manao hoe havako ianao raha vao misy patsa. Fa andramo kely nefa aza manolotolotra ho anazy ary andramo ihany koa fa aza manaraka n'izay tiany hataon'ireo havanareo ianareo fa eo anareo vao mahatsapa sy mahita ny tena fitiavan'ny havanareo ianareo satria mipotra eo daholy ny mpiatsara velatsihy sy ny maro hafa. Ary eo ihany koa vao mipotra ilay teny manao hoe tena ratsy fanahy iny, tena ratsy saina iny. Fa raha toa ka tsy mipotra izay dia tena iny olona iny ilay olona tena havanareo ary iny ny tena olona mankaty ianareo amin'ny foniny ray manontolo fa tsy miambahamba ary tsy miatsara velatsihy satria hainy ny mandanjalanja sy mamakafaka ny atao hoe fitiavana mifamaly izany. Feny dia mazo toa mihary aza kamo mihitsy rehefa hitady vola ary mba manana tanjona iombonana ampitovizy tsara ny tadin-dokanga aza mikilavalavaka fa samia miezaka mafy manatratra aniny tanjona izay tianareo tratrarina iny. Atsaharo sy mba ataovy tonitony ny fanaovana irony karazana plezira isan-karazana irony ny firobarobana sy ny maro hafa. Fa raha toa ka atsahatra izay dia eo anao vao mahita fa mitombo ny isan'ny vola izay voangonareo sy ny ambambavanareo ao an-tokantrano ao. Ialao lavitra ireny namana izay tsy manana tanjona amin'ny fiainana ireny ary fadio ihany koa ny minamana amin'ireny namana izay tsy mandinika afa-tsy ny rivorivy isaky ny farany herinandro sy ny tariny ireny fa ny fiainan-tokantranonao no amafiso tsara ary ataovy mafiorina ihany koa. Ary fadio ny miaino ny tenin'olona indrindra fa ny fanaratsiny ireo manodidina anao sy ny olona tianao fa izay dia isan'ny lesoka ihany koa manimba ny fiarahana sy ny fifankatiavan'ny olona anankiroa. Matokisa tena ary atokiso ihany koa ny olona izay miaraka aminao fa dia hilamina sy hizotra ampilaminana ny fiarahanareo roa. Izay no mahakasika aniny videontsika iny tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany. Manasantsika rehetra hanao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravy nandreny hevitra rehetra novatsika video manaraka eo. Aza dino milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy sy tamatawatagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.